ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Milalao amin'ny tompo dia mbola ampitomboina amin'ny tsiraitra manankarivana ny fiadanana dia fifalianao anay ny miarahaba sy milo arsoa anao tafahoana amin'izao fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako izao indray. Hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra fitiavanao sy ny famindramponao ka hitahinao anay, hanomezanao fotoana anay, hanomezanao hery sy tanjaka anay, hanomezanao fahasalamana anay, ary indrindra moa fa hanomezanao ny fanahinao masina hitarika anay amin'ny fandiniana sy fianarana ny teninao. Dia izany fanahinao masina izany no ka hiasa ao anatinay tsirairay avy, ahaizanay mamantatra ny sitraponao, mamantatra izay lalana tokony alehanay amin'izao fiainana mandalo izao. Dia mitenena aminay tsirairay avy fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Arak'izany ry havana dia ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako no renesinao eto amin'ity onjam-peo ny radio Vaovao Mahasoa ity amin'izao ora sy fotoana izao. Dia manaja antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany ary dia maniry izay ny azahoantsika rehetra aim-panahy sy hampitombo ny finoantsika, ahafantarantsika izay tokony atao, izay tokony iainana amin'izao fotoana izao indray. Ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia manokana ny amin'ny alahady izao ho alahady natokana ho an'ny sapana vokovoko manga, ny sapana izay miady sy miady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ary ny karazana faharatsiana samihafa. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amin'izany alahady natokana ho an'ny sapana vokovoko manga isan-taona izany amin'ity taona ity. Araka izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 5:3. Epistily nosorata amin'ny Petera voalohany toko 4:1 ka hatreo amin'ny 5:4. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niahatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay miahatra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro iainanareo, ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fisotroatoaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanarana-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny sapana vokovoko manga izay miady amin'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ary mifady tanteraka izany zava-mahamamo sy zava-mahadomelina izany sy ny karazana faharatsiana eo anivon'ny fiangonana FJKM dia manamafy fa fifadiana tanteraka no atao eo anivon'izany sapana izany. Misy ny olona izay mieritreritra fa azo atao ihany ny mihinana na misotro na mifoka na manao araka izay fomba ahafahana mandray ireny zava-mahamamo sy zava-mahadomelina ireny, fa ny fomba fihinanana azy, ny toetra entina mihinana azy, ny fatrany izay hohanina na ny lanjany no tokony hisy fetrany sy ilana fandiniana.
Fa raha tena jerena ity tenin'Andriamanitra ity dia mazava tsara ny voalazany. Voalazany hoe ny fisotroa-toaka. Ny fisotroa-toaka io zany tsy misy fetrany hoe ny fisotroana toaka be, fa ny fisotroana fotsiny voalaza io ka na kely zany na be aloha dia efa voarara. Ary lazaina eto zany ny filazan'ny Paoly azy dia izao: aoka ao aminareo koa izany saina izany izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, satria izao Jesosy Kristy dia niaritra tamin'ny nofo mba afaka atsika. Izany hoe ny aretan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana dia ny afaka atsika amin'ny fahadisoantsika sy amin'ny fahotantsika. Izay ny tena ny aretan'i Jesosy Kristy. Fa eto dia miteny Paoly, satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany hoe tian'Andriamanitra hiady amin'io nofo isika, hiady hanohitra ny filan'ny nofo sy ny etaetan'ny nofo. Ny nofo dia mitady fahafinaretana, izay foana ny an'ny nofo, mitady fahasambarana ara-nofo, araka izay hoe filan'ny nofo azy izay. Fa mazava tsara ny voalaza eto hoe fanaon'ny jentilisa izany, ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa, ka tsy tokony handeha araka ny filan'ny nofo intsony isika, araka io voalaza eo, mba tsy handanianareo ny andronareo sisa araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe tena mazava tsara izany fa nandeha tao anatin'ny filan'ny nofo sy ny filan'ny olona, araka ny nofo, araka izay filan'ny olona, ny olona tsirairay avy, samy efa nanota, samy efa nanao ny sitrapony, samy efa nanao izay danin-kebony, samy efa niliba, samy efa nandany sitrapon'Andriamanitra. Fa eto dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hoe fa araka ny sitrapon'Andriamanitra, izany ny andro sisa hiainana. Misy andro efa lasa tany aloha nolaniana tamin'ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra, fa fanarahana ny sitrapon'ny olona sy ny filan'ny nofo. Fa eto izany dia hoe ny andro sisa kosa aoka mba tsy ho laniana araka ny filan'ny nofo, araka ny sitrapon'ny nofo, fa aoka hiaritra isika, aoka hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy mba handavana izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay andro sisa hiainantsika izao. Niaritra tamin'ny nofo Kristy hisoloantsika ny amin'izay efa lasa, ny amin'izay fahotana efa vitantsika. Fa eto mitaona ny tenin'Andriamanitra tsy hanaovana intsony izay filan'ny nofo araka ny sitrapon'ny olona, fa hiezahana amin'izay nanao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izany olona vaovao tian'Andriamanitra hoe andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra manomboka izao amin'ny andro sisa iainana izany, dia izao manaraka izay voalaza ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:17 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Satria maty izao ny olona izay mitonona ho kristianina dia izao olona efa nandray an'i Jesosy Kristy, satria resy lahatra fa mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay, ary ao amin'ny Jesosy Kristy no ananantsika fiainana, ao amin'ny Jesosy Kristy izay rehetra nandray azy. Any amin'ny filazantsara ny Jaona, filazantsara ny soratan'i Jaona ny toko 1 milaza an'izay, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ka izay efa tonga zanak'Andriamanitra, izay efa tonga kristianina, tsy manao ny sitrapon'ny nofo intsony, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Efa miova tanteraka ny olona izay mandray an'i Kristy, ka tsy mandeha
araka ny filàny nofo intsony. De eo manarak'izay koa ny Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fa 7 de milaza hoe aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Ny olona izay hoe manonona ny anaran'ny Tompo zany hoe ny olona manompo an'Andriamanitra sy manompo an' Jesosy Kristy izay tena manompo manonona azy hoe tompoko sy Andriamanitra, manao ny fanekena. Ny olona izay manao an'io fanekem-pinoana io amin'ny fony ka mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy Kristy, mino ny fanahy masina, mino an'Andriamanitra telo izay iray ka manaiky amin'ny fony tanteraka de izao miala amin'ny ratsy, tsy mifandraisana intsony amin'izay zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka izao afaka tanteraka amin'ireo karazana toetra ratsy izay fanaon'ny jentilisa. Mazava tsara ny fanaony ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. De voatonony eo misy maromaro ireo voatonony eo ireo izay nandehanana tamin'ny fijejojejoana, ny fanirian-dratsy, ny fimamoana, ny filalaovan-dratsy, ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Ireo zavatra ireo ary tsy ireo ihany fa mbola misy fanampiny fa ireo aloha voatonony eto. Ireo zavatra ireo, ireo toetra ireo de fanaon'ny jentilisa, fanaon'ny olona tsy mino an'Andriamanitra, fanaon'ny olona tsy mbola mibebaka, fanaon'ny olona tsy resy lahatra. Ka ny olona resy lahatra de tokony tsy manao ny fanaon'ny olona resy lahatra. Ny kristianina tsy tokony manao ny fanaon'ny jentilisa. Ny olona efa zanak'Andriamanitra tsy tokony hanao ny fanaon'ny zanaky ny tsy fanarahana na ny zanaky ny devoly. Ny olona izay efa nandray an' Jesosy Kristy tsy manao ny fanaon'ny olona tsy mandray an' Jesosy Kristy. Ny olona izay mino tsy manao ny fanaon'izay tsy mino. Mazava tsara io. Izay nandehanana tamin'ny fijejojejoana, ny fanirian-dratsy, ny fimamoana, ny filalaovan-dratsy, ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapy izay fady indrindra. Karazana toetra ratsy maro izay ataon'ny olona. Ary indrindra raha mahafantatra fa rehefa akaiky ny fety na ao anatin'ny fety na afaky ny fety de manara-po amin'ny faharatsiana sy ny filibana, ny fisotrotoaka sy ny fahamamoana tahaka izany ny jentilisa. Fa aoka tsy ny kristianina no mbola andeha araka an'izany sy hanao araka izany. Rehefa afaka fotoana fohy, afaka herinandro eo de hiatrika hankitsika manko ny fetim-pirenena. Zany hoe io alahady natokana ho an'ny sampana vokovokomahaka ao anatin'ny sahan'ny fitsikaema io de zao natao mihitsy eo alohan'ny fetim-pirenena satria mazava ny zavatra hita eto sy eroa manerana ny nosy hatramin'izay fa anisan'ny fotoana fanaovan'ny olona izay daniny kibony araka ny sitrapon'ny nofiny amin'ny fandehanana amin'ny fanaon'ny jentilisa ao anatin'io fotoana akaikan'ny fetim-pirenena io. Mialohan'ny fetim-pirenena, ao anatin'ny fetim-pirenena, ao aorianan'ny fetim-pirenena, tena anisan'ny tena misongadina zany. Ary tsy ny fetim-pirenena fa rehefa fety ny amin'ny malagasy, rehefa fety de efa ivelan'ny malagasy fa ny mariky ny fety, mariky ny hafaliana, mariky ny fihavanana ary ny ilazany sasany azy de ny filalaovan-dratsy. Manao baolina ny olona mba hahafahany manatanteraka ny filàn'ny nofo maro isan-karazany de ampiarahana amin'ny fisotroana sy ny fidorohana ny zava-mamamy sy zava-mahadomelina de izany no heverin'ny malagasy fa tena fety. Fanaon'ny jentilisa izany fa tsy fanaon'ny kristianina, tsy fanaon'ny zanak'Andriamanitra. Ary tena betsaka ny olana mitranga ao anatin'izany matetika satria miteraka karazana faharatsiana maro samihafa mifampiankina izany fanaon'ny jentilisa
Izany. Tena hita mihitsy hoe asana devoly no tanterahan'ny olona ao anatin'izany. Ary matetika tsy mitsitsy vola ny olona, tsy mitsitsy fananana ny olona, fa teraka fandaniam-poana izany. Ary lazaina ihany fa ny tenin'Andriamanitra araka izay voalaza any amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo milaza hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filahan'ny nofo sy ny filahan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Tena zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra avy amin'Andriamanitra, mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra sitrapon'Andriamanitra ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Izany hoe ny toetra n'izao tontolo izao, ny fomba n'izao tontolo izao, ny fanaon'ny jentilisa no tiana ho ambara eto. Izay no hoe zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa ny tian'Andriamanitra dia izao isika mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa mazava tsara ny voalaza any amin'ny Galatiana toko 5 fa anisan'ny tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona mpimamy sy ny olona mpisotro sy ny olona manao an'io karazana toetra ratsy maro samihafa io. Kanefa ao anatin'ny fety ireo karazana toetra ratsy rehetra ireo dia tanterahan'ny olona, tanterahan'ny jentilisa. Ka ny kristianina, isika kristianina tsy tokony manao ny fanaon'ny jentilisa, fa tsy misy kristianina tokony ho tia ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fanaon'izao tontolo izao izay rehaka momba izao fiainan'izao tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Izay no voalohany aloha. Tokony tsy hanao, tsy hanatanteraka ny fanaon'ny jentilisa ny kristianina efa resy lahatra. Izay zany ny lesona anankiray aloha izay raisina ao anatin'ity tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 4 ity. Fa manarak'izay ihany koa dia izao, miaritra fanenjehana ny olona efa resy lahatra ka nandray an'i Jesoa Kristy ka efa tena kristianina tanteraka. Ny efa tena kristianina tanteraka no resahana eto, fa be dia be no mbola kristianina sandoka, na kristianina saritsariny, na kristianina sadasada. Misy ny mitonona ho kristianina fa tsy manana toetrana kristianina. Manahaka ny Kristy, maka ilay sain'i Kristy, manao ny sitrapon'i Kristy ny olona tena kristianina. Izay no maha-kristianina azy. Fa ny olona izay tsy tena kristianina fa mitonona kristianina dia izao anarany fotsiny no kristianina fa izy tsy kristianina ny fiainany, ny fony, ny fanahiny, ny toetrany tsy kristianina velively. Dia gaga izy satria tsy miara-miazakazaka amin'intsony ianao rehefa tena niova ho kristianina ianao ka tena miala tanteraka amin'ilay fanaon'ny jentilisa. Lasa enjehana ianao, lasa anaovan'ny olona esiteny ianao, lasa anaovan'ny olona fiteny tsy mendrika ianao, voaompy ianao, voaheso ianao, aratsiana sy enjehana ary misy mihitsy aza dia ariana, hiatahana, lasa hoe ny namanao lasa tsy namanao intsony, ny havanao lasa tsy miraharahanao intsony, ny olona manafanankaiky aminao lasa mihataka aminao, manenjika anao, ary misy mihitsy aza ny tena lasa mifandrafy sy mifankahala ny olona, ary mety misy mihitsy aza rava fihavanana. Mpinamana taloha fa lasa tsy mpinamana intsony satria miova ho tena kristianina ianao ka manao ny sitrapon'Andriamanitra fa miala amin'ny fanaon'ny jentilisa. Izany zava-misy. Tena indrindra moa
fa rehefa akaiky fety de tsy miara-dalana, tsy miara-manao fety, tsy miara-miaina ny olona, zay tsy mitovy ny toetrany ary tena zava-dehibe aloha ny tsy faharongarongaroana amin'ny ratsy. Jesosy Kristy ny teny fa tsy ny hampiala antsika amin'izao tontolo izao akory no hivavahany fa ny hifadiantsika ny ratsy, hifadiantsika ny fanaon'izao tontolo izao. Kanefa de izao milaza tsara ity ten'Andriamanitra ity fa enjehana tenenina ratsy, aratsiana, esoina zay olona miala amin'ny fanaon'ny be sy ny maro na fanaon'ny fahazaran-dratsy izay iombonany ny maro. Fa mila miaro tsika, mila mandinika tsara de mila miaro tena. Fa matetika ny olona rehefa miteny ianao, mananatra ny olona tsy handeha araka ny fanaon'izao tontolo izao araka izay voalazan'ireo toetra ratsy maro isan-karazany ireo, de hozy ny sasany aza miala amin'ny maro, mba manaova ihany ny fanaovan'ny olona, mba miombona ihany amin'ny olona, mba miara ihany amin'ny namana fa aza manary namana. Ary indrindra moa de betsaka no miteny hoe sao de manafy toan'olona zany. Zany ve no ilazana anareo fa kristianina, zany hoe miala amin'ny namana zany, miala amin'ny fihavanana zany. Iverin'ny olona manko fa mampitambatra fihavanana sy manamafy fihavanana zany hoe fiarahana misotro toaka, fiarahana mantanteraka filalaovan-dratsy maro isan-karazany zany. Ary lazaina tsara mihitsy fa anisan'ny hoe zavatra fandriky ny devoly ny hoe raha mifaly ianao, raha miara-paly amin'ny olona ianao de tokony miaraka manateraka ny filan-dratsy sy filalaovan-dratsy aminy, miara misotro aminy de miara mandeha aminy de miara mitsangatsanga aminy de miaraka miloka aminy. Zany no heverin'ny olona fa hoe mariky ny fifaliana sy mariky ny fihavanana, fa tena tsy mety zany ary anisan'ny hanenjehan'ny olona tsika zany. Tsy haiko na mahatsapa an'izany ianao na tsia fa za manokana mahatsapa an'izany. Rehefa tena mijoro ianao, miteny foana ary mananatra sy mandrara, mampianatra ny olona hiala amin'izany karazana zavatra maro samihafa zay fanaon'ny jentilisa sy zavatra eo amin'izao tontolo izao zany de zao ianao indray no heverin'ny olona fa diso satria manavakavaka na miala amin'ny fiarahamonina, na miala amin'ny fihavanana, na miala amin'ny fianakaviana, na miala amin'ny namana. Vahoaka hiaritra izany isika, misy dikany no hiaretantsika izany satria isika miandrandra ny fiainana mandrakizay, ny fanjakan'ny lanitra, zay no handrandraintsika. Ka na tsy tian'ny olona aza isika, na enjehin'ny olona aza isika, n'inona fitenenany ratsy sy fanesoana sy fanarabiana ataon'ny olona tsika, manana ny valim-potia izay miandry antsika isika rehefa tena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka miaritra tahaka ny haretan'i Kristy. Kristy nge niaritra de nahafoiny mba ny ainy azy ho fanavotana antsika, fa isika tokony akatahaka izany ary alaitsika ho fiaditika koa izany saina atao amin'i Jesosy Kristy izany. Manokana fotoana ny fiangonana iombonana manerana ny sahan'ny hevitsika hoe manerana ny firenena na hatrany ampitan'ny ranomasina mihitsy aza mety misy miombona amintsika amin'izany hoe alahady natokana ho an'ny sampana vokokomanga izay miady sy mifady amin'ny zava-mamamy, zava-mahadomelona sy ny karazana faratsiana maro isan-karazany zany satria fanaon'ny jentilisa zany. De aoka samy andinika ny tsirairay avy izay mieritreritra fa efa resy lahatra ka kristianina zanak'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra. Aoka tsisy eritreritra fa azo atao ihany na de mpanompon'Andriamanitra ary ny manao ny fanaon'ny jentilisa. Aoka tsisy eritreritra an'izany fa fifadiana tanteraka, fialana tanteraka amin'ny ratsy, zay no takian'Andriamanitra amintsika. Efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ny olona ao amin'ny Kristy. Isika ao amin'ny Kristy ary Kristy ao anatintsika. Tazomintsika izay fa izay no maha-kristianina antsika.
Zay no hafatra ho antsika amin'izao akaiky ny fety izao izay anokanana izao alahady satria amin'ny alahady izao izany alahady natokana ho an'ny sabana vokovoko manga eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara izany. Mino izay fa ny fanahy masina no hiasa ao anatintsika tsirairay avy hitarihantsika handaha izay rehetra mety ho hota, izay rehetra mety ho fanaon'ny jetilisa, fa hanaraka hakatahaka ny sain'i Kristy, ny fiainan'i Kristy, ny toetran'i Kristy ary hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay ka mbola hitenenanao sy hampianaranao anay, hananaranao anay, hanitsianao anay isan'andro isan'andro. Manaiky izahay fa tena nandeha tamin'ny fijejoana, tamin'ny fanirian-dratsy, tamin'ny fimamoana, tamin'ny filalaovan-dratsy, tamin'ny fisotrotoaka, tamin'ny fanompoatsapy izay fady indrindra satria ny jetilisa no manao an'izany. Kanefa ankehitriny mahatsiaro ho afaka izahay ny amin'ny Kristy satria raha Kristy no manafaka anay, raha ny Zanaka no afaka anay, afaka tokoa izahay. Koa dia ampianary izahay hiaritra tahaka ny aretan'i Jesoa Kristy ka haritra hatramin'ny farany amin'izay efa niantsoana ho anay sy nanoloranay tena ny amin'ny anjara fanompoana sy ny amin'ny asanao. Misy ny fanenjehana tsy lavin'izany fa raha mahita, misy ny fanaratsiana, misy ny fitenenany ratsy izay ataon'ny olona sasany, mety ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny ankohonana, ao anatin'ny fiangonana, ao amin'ny fiarahamonina indrindra, fa hampaherezo izahay dia ataovy tena maharitra amin'ny farany ka mitana ao anatin'ny sainay hoe izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana no omenao ny satroboninahitra ary izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia azomo izay hiorona amin'izany efa nitsoina ho anay izany. Jereo ny asan'ity sapana ity satria tena asana kristianina izany, asanao Andriamanitra izany. Taomy ny olona rehetra anatevina izany fikambanana miady amin'ny sy ny zava-mahadomelina sy ny karazana faharatsiana izany ka tonga ny maro no tafiditra sy tafasesika amin'ilay vavahady hety izay efa natoronao anirahanao hisesefanay mba hahatonga anay miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay manao ireo karazana faharatsiana maro isan-karazany ireo tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory. Dia mametraka ny fiainan'ny tsirairay avy izay manaraka zaonjam-peo izao eo am-pelantananao izahay. Ambino amin'ny asa andavanandro sy ny asa fivelomana mba hahafahana mandroso amin'ny asa fanomponanao ihany koa. Teo amin'izy ireo an-trano mandrakariva ny fiadananao Jesoa Kristy. Angatanay amin'ny anaranao izany mivavaka izany ary dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia metraka mandram-peona mandram-pitafa ary dia miraharentsika rehetra hiatrika izany alahady natokana ho an'ny sapana vokomanga izany amin'ny fifaliana sy amin'ny herin'ny faherezana rehetra ahita fahombiazana amin'ny andraikitra tandrifiny tsirairay avy ary dia miraharentsika rehetra samy ho tain'Andriamanitra daholo. Amen. Ampalalao izay lalana tokony alehako. Ampalalao izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.